araka ny fampanantenana izay nataoko tamin'ny andro nandraisako nyity toerana ity dia nampanantenao fa hisy ny sosialy ny mpiasa satria hisy ny sosialim-bahoaka dia alohana natanterahana izay dia manomboka avy ato amin'ny ministera ny fanaovana izay hetsika sosialy izay dia natao izay androany amin'izao hankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao ho fanampinan'izy ireo amin'izay efa misy any amin'izareo dia ho mpiasa eo amin'ny ho amin'ny 700 no sitraka an'izay androany. Misy koa moa ny sosialy eo amin'ny resaka fanafody, hisy ny sosialy amin'ny resaka kantine izay ihany koa sakafo an'ireo mpiara-miasa rehetrarehetra izay toy mandavan-taona izay asa sosialy izay. 10 taona izay niasa tato amin'ny ministera, mbola tsy nisy aloha fizarana fitaovam-pianarana ohatr'izao hatramin'izay teto anivon'ny ministera. Mahafinaritra ilay hetsika dia maniry ny tohizan'izany hetsika izany hatramin'ny farany mba hisitraka an'izany daholo koa ny mpiasa rehetra manerana ny osa ny mpiasa ministera rehetra. Makasitraka ny ramatoa minisitra tamin'ny fanomezana izay nomena fa fanampiana tena manampy tokoa ilay izy ary ngeza fa tsy kely dia makasitraka totra. Makasitraka amin'ny madame le ministre zany tamin'ny fanomezana izay nomenanay fa tena afa-po zay. Makasitraka indrindra tompoko dia hosorana ihany azy dia ataonay kabarany tsy mahay miteny ramatoa minisitra voalohany dia misaotra tompoko, faharoa manarakaraka dia misaotra tompoko ary farany misaotra tompoko.